Fanotokanana tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny complexe sportif ao amin'ny lycée Imerty Atoska foto-drafitrasa izay novatsiana Andriamatoa Roland Ratsiraka volana nandritra ny fotoana moa dia nambara ity filohan'ny antoko malagasy tonga saina ity fa tokony hirosonina avy hatrany ny fifidianana mba hisiny ny filaminana maharitra eto Madagasikara. Manao fanadihadiana Marc Antoine Simamy Rasoanaivo. Ny fifidianana madio miaraka mikambana vaovao eo anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sahana fifidianana na ny CES no antoka mahana ny olana izay mitranga eto amin'ny firenena. Raha nambaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka nandritra ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny toerana fanaovana fanatanjahantena tao amin'ny lycée Imerty Atoska androany. Aoka ny malagasy hisafidy tsara ny kandida izay hitondra amin'ny filaminana mandritra ny 20 taona manaraka hoy ity kandida ny antoko malagasy tonga saina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity. Nasiany teny tao anatin'izany ny fitantanana ny tetezamita eo amin'ny samby kambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ny fampihavanana izay tanterahan'ny vondrona FFKM. Any hoe betsaka ny mpiarady amin'ny filohan-kehitriny izay nasorona nefa ny hitako hoe olona manan-kaja reny olona reny ary olona manana maizy azy satria sénateur sasany sombavam-bahoaka sasany candidat sasany ataoko angamba fa tsy ohatra tsara ny tompona amentsika firenena malagasy ny hoe efa tsy mitovy hevitra aminao dia voatery tsy maintsy sorona amin'ny toerana misy azy. Tiako ampisaivina antsika fotsiny fa tamin'izako ohatra lany be ny tanàna dia niraisiko le olona mifaninana tamiko le tsy mitovy hevitra tamiko ary mitsikerana isan'andro niraisiko be ny tanàna lefitra dia nakasitraka zareo ary faly aho. Mila filoham-pirenena vaovao tsika ary averiko ny teny filoham-pirenena vaovao mendrika antsika hitondra filaminana mandritry ny 20 taona farafahakeliny. Toerana fanaovana fanatanjahantena no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Foto-drafitrasa izay nivatsiana Andriamatoa Roland Ratsiraka vola mitentina 10 tapitrisa ariary izay ahitana toerana filalaovana basket, volley, handball ary saut à longueur. Fampiroboroboana amin'ny fampianarana no isan'ny lalana makany fampandrosoana sy ny fanajana ny soatoavina hoy hatrany Andriamatoa Roland Ratsiraka. Ny kolotsaina tsy maintsy aty amin'izy mbola tanora no apetraka aminy dia amin'izay izy rehefa lehibe any ninona ny asa izay sahaniny dia efa ao anatin'ny sainy zany mankasitraka ny fisian'ny hafa zany. Fa ndraindray manko matetika eto amintsika ianao ihany tianao fa ny hafa tsy tianao na hoe tadiavinao hoe tsy afaka manao zavatra ny sasany fa ianao ihany ny afaka manao zavatra dia eo anivon'ny sport zany no ahafahantsika mamelabelatra momba an'izany ary mitondra fivoarana ho an'ny tanorantsika iray. Dia faly moa zareo izay vao nisy ataontsika hoe terrain dur eto amin'ny lycée Imerty Atoska dia faly sy ravo izay ary mankasitraka ny fandraisana. Raha ny nambaran'ny lehiben'ity lycée ity kosa dia mbola betsaka amin'ny foto-drafitrasa tsy ampy eo anivon'ny sekoly toy ny toerana famakiam-boky, laboratoire scientifique na koa ny efitrano fianarana.